fotoa ivelany tao sampanaty io sady vavakatra fo mahitana le olona anankiroa le mifampimpofo tonga dia miarina le ranabavy mazava ho azy fa le ralany mitrotro fo mahitana izy tonga dia niany tahiny Jesosy nareo a dia lasana dia tonga dia miditra tato ako akoatr'izay koa misy fotoana mahita olona pino ato mifoka sikary vao mahitana izy misy style zay fanafenana sikary izy nefa nitroka zavatra-tsely dia izao manina io setroka tsy maintsy hivoaka tsy niteny mihitsy izy fa tampoka teo nahazo papa ho ny katolika hainao ina dikan'izany nisy setroka mivoaka ny okon'io fitahany setroka fotsy teny akelo akaikinao fitahany setroka fotsy misy karazan'olona misy pino atao amin'ity fiangonana ity hitako eny an-dalana eny tazako avy lavitra miaraka ampitantana vao mataza anahy tonga dia iray mipita da iray mandeha alasika nabavy eo zao zavatra hitako alasika nabavy enohy tsara misy karazan'olona matahotra pastery marina sa tsy marina misy karazan'olona tena matahotra pastera fa dianovana raha mbola eo pastera tsisy otrinazy raha samy pino misy karazan'olona matahotra mpiara mivavaka aminy fa zaho manefa alasika nabavy io lasa le pastera no atahorana no Andriamanitra lasa le mpiara mivavaka no atahorana no Andriamanitra satria nahoana raha vo pastera dia tsy foako ny sikary fa raha vo Andriamanitra raha lasika nabavy io tandremo fa io raha tsy fanaonao io anapozina ny fiainanao io tsisy soa azonao amin'ny fahotana ny ray azy enohy tsara ty zavatra ty lasika nabavy tsy mbola nisy olona nahazo tombony tamin'ny fahotana na ny ray azy teto ambony tany raha makanoty ianao dia zay soratanao tsy misy olona na iray aza manana tombony amin'ny fahotana tsy ary zany tsy isy mandrakizay fa ny fahotana raha lasika nabavy hatramin'izay nisy ny tany dia manapotika foana izy ny raha tsy fanaonao io tsy mbola nisy olona na iray azy nahazo tombony tamin'io teny kely akaiky hoe tsy mbola nisy hoe za to teny pino fa za milaza aminao misy pastera koa nefa matahotra pino ka marina zany sa tsy marina misy pastera matahotra pino vao masolo pino manambadika any izy vao misy pino fa rehefa tsisy pino izy ka marina zany sa tsy marina raha lasika nabavy eo isika tsy mifampitaiza mba hifampatahotra teny akeny akaikinao hoe tsy biby mampatahotra hoe fa isika dia mifampitaiza mba hatahoranao an'Andriamanitra amen raha matahotra an'Andriamanitra ianao raha tsy fanaonao voalohany indrindra amen io raha tsy fanaonao io be dia be raha lasika nabavy aveko foana iteny hoe raha mandika zavatra tenen'Andriamanitra dia izao na mamaky ny Salamo faefatra amby telopolo na mamaky ny tantara fahakotoko fahafito dia zao zavatra hitako ao hoe ny olona rehefa miala amin'ny raha tsy fanao ny kristianina rehefa manomboka manaja an'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra dia manomboka mahita soa izy eo amin'ny fiainana amen problème misy olona hoe pastera fa maninaka izy fiainako tsy mety miova mihitsy fa maninaka izay manana problème tsy miova mihitsy normal be satria nahoana misy ratsy fanaonao zay mbola tsy mialanao raha tianao no tahin'Andriamanitra bebe kokoa fa nalay itsotra meko anao androany elao raha tsy fanaonao amen mba teniny kely amen mafy be hoe
androany loa hevitsika hoe miala amin'ny ratsy fanao. Androany tsika tokony mandiny teny hoe Andriamanitra inona kay ny ratsy fanaoko fa rehetrarehetra ao kay fosotra amin'ny fiainako. Za milaza aminao ny problema ny loharano anananao problema tsy rakoto na rabe na rasoa. Ninona atao rakoto na rabe na rasoa raha voatanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mety foana fiainanao. Marina sa tsy marina? Tsy hoe tena fitandra soa dia tratra mihitsy vitany. Tsy hoe nataony amin'izao tsy reny ny loharano problemanao fa ny loharano problemanao dia tohizo ny toro-teny. Ny ratsy fanaontsika ny loharano problemantsika rahalasika tabavy. Zay mahatonga ilay miteny hoe androany tsika tokony mandiny teny tsika tsirairay avy eo Andriamanitra iza ilay tena fosotra. Iza ilay tena fosotra atao anatin'ny fiainako ato. Toe-tsaiko ve tena manana toe-tsaina fosotra aho? Toe-poko ve tena ty toe-poko ty tena fosotra? Ny fanaoko isan'andro san'andro ve zay tena fosotra? Ianao no tena fosotra. Tsy marina zany. Zao ny zavatra avaka amin'ny ten'Andriamanitra. Ampalalao ao izy sao dia misy lalana mampahory ato anatiko. Ny lalana mampahory zany tsy any ivelany fa ato anaty. Misy fanaoko mampahory ahy. Misy fomba fiteniko mahatonga mahory. Za milaza aminao mahatonga tokantrano iray miady. Dikan'izay misy ratsy fanao ilay tokantrano. Aveko aminao mahatonga tokantrano io miady foana. Dikan'izay misy ratsy fanao ao tokantrano ao. Zay mampiady an'io. Fa esoriny ilay ratsy fanao hoe fa milamina be. Mahatonga volo io tsy mety miditra mihitsy. Dikan'io misy ratsy fanao amin'ny volo. Mienina mafy be. Dikan'izany misy zavatra tokony ahitsy zany amin'ilay fampiasana ny volo. Mienina. Io ny olona zany zavatra hitako. Ny olona tia manome tsiny manodidina. Fa za milaza aminao problema raha latsika navavy tsy manodidina fa ny ratsy fanaonao. Mienina. Zasy ianao raha te hanana fiainana amin'ny lamina tsotra ianao no ratsy fanaonao. Raha tianao tanan'Andriamanitra hitoetra amin'ny fiainanao tsotra ianao no ratsy fanaonao. Ny ankamaroan'ny olona rehefa tenenina zany dia hoe tena raha misy olona maneka anazy eo akaikinao dia olona akaiky teneny enao zany. Inao mihitsy. Raha lasika navavy eo manomboka aminao fa tsy izy. Tenekeno akaikinao hoe enao fa tsy izy hoe. Mienina. Raha lasika navavy eo ny fosotra amin'ny fiainantsika dia ny ratsy fanaontsika. Fanaontsika ny tokantrano, fanaontsika ny an-dalana, fanaontsika indrindra fa ny aty am-piangonana. Za milaza aminao aty am-piangonana iverina ty teboko ty ary dia tsy injany fa fanajana izay masina. Ny endrika tsy fanajana izay masina rehetra dia ratsy fanao. Rehefa amin'ny sivy sasany fotoam-bavaka, amin'ny sivy sasany ianao miditra. Ary tena tsara, raha tena manaja ianao, amin'ny valo sasany ianao dia miditra dia mandohalika ianao manomatena. Mienina. Mitendry ianao, tonga aloha ianao mitendry. Mpihira ianao, tonga aloha ianao mihira. Za tena hifolako aminao fa tena direkta be androany. Za zany zao faly mihitsy satria nahoana matoa ianao tonga eto androany dia efa mivona nokatsanana ianao. Ka ry androany tsy hoe fitahina tsobosatsy. Ka tsy marina ve zany fa hoe miala amin'ny ratsy fanao. Ianao tonga eto androany io te hitombo amin'ny ara-panahy amin'ny zavatra tsara ianao. Aoka ianao nao amenina mafy be. Matoa ianao tonga eto androany dia mila torohevitra ianao mba hatsaratsara kokoa ny fiainanao. Tsy marina ve zany? Mba tonga anao aomby kokoa amin'ny ara-panahy. Tsy marina ve zany? Dia torohevitra androany ialao ilay ratsy fanao. Marina fa marina fa mahararanao Jean-Christ. Fa vadin'olona Jean-Christ. Marina fa mahafinaritra anao ihany. Fa zao ka latsaka navavy eo ratsy fanao zany. Marina. Ratsy fanao. Marina fa mahafinaritra anao ihany. Fa zao ka latsaka navavy eo ratsy fanao zany. Marina fa mahafinaritra anao ihany. Fa zao ka latsaka navavy eo ratsy fanao zany. Marina fa mahafinaritra anao ihany. Fa zao ka latsaka navavy eo ratsy fanao zany. Marina fa mahafinaritra anao ihany. Fa zao ka latsaka navavy eo ratsy fanao zany. Marina fa mahafinaritra anao ihany. Fa zao ka latsaka navavy eo ratsy fanao zany. Marina fa mahafinaritra anao ihany. Fa zao ka latsaka navavy eo ratsy fanao zany. Marina fa mahafinaritra anao ihany. Fa zao ka latsaka navavy eo ratsy fanao zany. Marina fa mahafinaritra anao ihany. Fa zao ka latsaka navavy eo ratsy fanao zany. Marina fa mahafinaritra anao ihany. Fa zao ka latsaka navavy eo ratsy fanao zany. Marina fa mahafinaritra anao ihany. Fa zao ka latsaka
ao anatina fiangonana zany tsisy olona tokony hifampikipikivy zany fa tsy efa androso malagasy tena hifonako aminao a hifonako aminao fa direkta be tokony tsisy an'izany ato tena fa tena ihany na vision ako anao ka lasakana vavy eo manomboka amin'izany io dia rehefa avy eo mivadika zavatra hafa za mahita olona tsy mivavaka ato tsony satria nahoana le olona tsy mivavaka tato tsony satria vehivavy ray a natara lehilahy anankiroa sa telo efa nisy tato koa lehilahy ray natara olona vehivavy maromaro dia rehefa lasan'le ray le izy dia miaro ary mandra-pahita le izy tena tompony farany tsy manao fa tsy mifanaratsika le olona ireo ary le ray koa manana ekipa hoe diko mity feky zay mampidipiditra olona ato ataoko mamay mena ato zany ka lasakana vavy ny fiangonan'Andriamanitra dia toerana masina misy zavatra tokony hitsangatsony mandrakizay amena mila manazy tsika satria tsika dia aman'Andriamanitra amena misy ratsy mpanao tokony ihany zay mahatonga tsika hoe anokana mpiandry roapolo zao mpiandry ao vao mpiandry ao ny asandreo dia miandry mianina tena ekena akaikinao hoe misy sherifa atsonany hoe misy sherifa masinato hoe ny tanjona ka lasakana vavy tsy hoe ampatambatra anao fa ny tanjona dia mahatonga anao anaraka ny planin'Andriamanitra rehefa manaraka ny planin'Andriamanitra ianao dia misy ny tanan'Andriamanitra ny fiainanao a alohany atongavanao any an-danitra dia magnomby ianao eto ambonin'ny tany amena karaha ilaina sherifa masina natongavan'izay ny omany ianao fa afaka fotoana foy misy roapolo sherifa masina ato amena zasy ianao ka lasakana vavy misy zavatra tokony miara ato a atsika tsy karaha avitantana sampana tsy tokony ao anatina mpitantana sampana mifosa olona tantanina ary olona tantanina koa tsy tokony mifosa mpitantana za tena zavatra halako indrindra dia ty fifosany ty tsy mety amiko io tena miteny anao tsy mety amiko io reny teny zava-tsoa momba ny olona anankiray ianao memina be a fa raha hifosafosa olona mahazo mamay aty amiko ty tena zay mahazo mamay aty amiko ty misy zavatra zany tokony esorona ao anatsika ty fiangonan'Andriamanitra zany dia fiangonana masina ny zavatra masina zany tsisy zavatra ratsy eo aminy na nyray azy menina misy zavatra zany zany zao iloko mihitsy hoe manomboka amin'ahady a misy olona tsy hivavaka ato tsony tsy maninona ka tsy maninona tahiny tompo ianao a fa tsika hitady zay masina sy mba te-androso akapanahy tsy mety aminao le izy a tena ahita fiangonana mety aminao nenao amen zany fa za milaza aminao raha te-androso akapanahy ianao tongava amin'izay fa fotoanan'izao tena ilay za milaza aminao ilainao mikatsanana ara-panahy ilainao mitenenina mivantana misy olona mety mandre torotena izy fa ny toroteny tso anazy mihitsy mandre izy tena makina mihitsy zany ianina mihitsy mpanao an'izany ianao tena ianina mihitsy mpanao an'izany a ianao tena izy ka marina sa tsy marina misy zavatra tokony hovana zany lazanao raka ohatra koa ny fanaty zany ka lasana vavy tsy tokony hodolirina zao lazambarako anao raha matahotra an'Andriamanitra ianao sameo an'Andriamanitra ianao tahaka ny fahamenao mpagataka marina sa tsy marina ratsy fa za milaza aminao raha mamaky ny bokyny Malakia dia zao ny problème ny zanak'Israely dia tamin'ny fanatitra satria nahoana tsy manaja an'Andriamanitra ny fanatitra izy fa ianao io ka te-hamomby ianao miaraka amin'Andriamanitra ialao zany ratsy fanao zany amen za milaza aminao mety mbola tsy mahomby ianao ankehitriny izy ianao tena mbola tsy ampy iananana fa ao anatin'ny tsy ampy ny anananao io mihitsy sahia manao sakrifisy ho an'Andriamanitra rehefa manao fanatitra fa az'Andriamanitra zao le zavatra mahagaga lasaka ny vavy tsika tsy tianao fa sakrifisy
fatetiavintsika ny fiangonana sy ny olon'andriamanitra manao sakrifisy foana dia gakytsika hoe le lehilahin'andriamanitra tahina fa tsika mijery fotsiny de osytsika lasan'le zalahy mihitsy idinony zany lazanao zany zavatra zany ny problema tsy aty fa any fa teny ankeno kaikanao katsany zany menina vitsy amintsika reto teto amin'ny fiainany mbana entoro-teny tahaka izany fa zany tena tokony hotoro-teny ka tia dia lavitra enao daga lasaka anabavy o aza fampitaritarik io ratsy fanao zany menina manana manokadroavitra eto miala amin'ny ratsy fanao andiny teny tsika kehitriny mino fa atonony zay ny ratsy fanaonao no pozina manapozina ny fiainanao tsy ny manodidina anao ny olana fa ny ratsy fanaonao ny olana satria nahoana raha ny olo izay notsona amin'ny anarako no avy eletriteraka hitady ny tafako ary hiala amin'ny ratsy fanao le ketraketra voalohany reo efa vitavitantsika ihany le ketraketra voalohany fomba vitavitantsika ihany fa le miala amin'ny ratsy fanao ka lasaka anabavy na tsara tahaka le oana le izy avitsony hialinao zay tokony alana teny nkeno kaikanao hialinao zay tokony alana hoe raha teniteny ty zavatra ty zany masika be le teny fa hotenenky any te hanompo an'andriamanitra eo masika ho ale fiteny a fa zay rehefa nisafidy hanompo an'andriamanitra ianao tsy ny règle de jeu anao tsony fa règle de jeu n'andriamanitra mivavaka tsika kehitriny aloha ny vavahantsika aza mbola miontsika aloha fa dinio tenanao inona daholo ny ratsy fanao be dia be ny ratsy fanao ny tsirara ihany tsy ary voatanisako daholo ary fananiko tsy tanysaina satria nahoana mba misy teneko zao dia misy miteny ankiny anaky tsy miteneny pasterako tsy teny mihitsy ary fa zao dinio ny tenanao inona le fanaonao fa reo fanaonao ratsy ketraketrika eo reo le misakana ny tanan'andriamanitra tsy anasitrana ny fiainanao reo le pozina eo amin'ny fiainanao tsy misy olona iray azy na azo tombony tamin'ny fahotana ny fahotana dia mora nefa lafo vidy misy zavatra tokony alana te hanompo an'andriamanitra tsy ny règle du jeu fa ny règle du jeu an'andriamanitra araka anakipiny maso tsikitsika dia samy andinitenitsika kehitreny samy andiny ny fotoana ny fifadikanina dia fotoana fandinian-tena afahanao hoe miala hoe tena jesosy io hiala raha mila hery ianao mba hialana mivavaka tsika manananao hery rehefa viavy fa teninao ndra jesosy io inona daholo le izy inona le problema anay inona le problemako manokana inona daholo le zavatra tokony alaka eo amin'ny fiainana fotoana ny finoana atolotry ny fiangonany ny finoana